anapetsaka ny vahoaka tokoa ny fametrahana ny poste avancé tahaka itony ka inona ny toizany etsika sy ny fanakekezana misimisy kokoa ny vahoaka tahaka izao. Izay ny aminy fa hoarantsika ao anatin'reto sary reto kosa ireo vaovao tapatapany. Namoaka fanambarana ny ministera ny fahasalamana mikasika ny fandrarana ny fanatonsana dokam-barotra amin'ny fampiasana ny fitsaboana nentim-paharazana, fitsaboana fameno sy mifandrindran-dalana. Efa mandeha amin'izao fotoan'izao ny fiotazana lavanila any amin'ny distrika maromaro eto Madagasikara, mitarainy ireo mpamboly famorongatra ihany koa ny alatra eny amin'ny toeram-pambolena. Marina fa eo amin'ny 5,4 ariary eo amin'izao fotoan'izao ny kilao ny lavanila eny Ampotinendy. Ny zotra eo any Mayotte amin'izao no any kompania mpitanterana napakapaka tsy miankina mampitohy intelo isan-kerinandro any Mahajanga sy Mayotte hatramin'ny tombohan'ny fitokonana teo anivon'ny kompania Air Madagascar. Vokatry ny fisavana tampoka nataon'ny zandary tany Maheva tanàna dia fiara iray nitondra bolabolana azo saribity miisa 90 no sarona tany an-toerana tsy nisy taratasy fanamariana ny fiavian'ireo entan'ireo.